riavana malalo ny tompo dia mampitombona antsika rehetra trano ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Isaky ny alady faharoa no riavako dia fampianarana trano no iazantsika fampizarana mandritra an'izao fampivavahana izao. Tamin'ny farany isika dia nijery izany ary ny mahafiangonana fitsaikemo manjerentsika ary tohiny zany amin'ny mba tsara ho fantatsika mantsy zany na dia isika ato anatiny azy inona maro moa zany atao hoe fiangonana fitsaikemo zany ary efa maro zavatra noresantsika tao anatin'izany rehetrarehetra zany andeha fitiniko kely zany riavako hoy isika tamin'ny ray volana lasa fiangonana ny fitsaikemo zany hoe tsy fikambarambarana fotsiny io na hoe zavatra mba falifaly fotsiny dia miaona eo tsy zay fa tena fiangonana izy ary dia nisy zavatra maro resantsika tao anatin'izany na fiangonana azy izy nefany dia fantatsika tsara fa misy mahasamy hafa azy ao ny fiangonana protestanta ao ny fiangonana hafa ihany koa isika fitsaikemo dia fiangonana protestanta ny fiangonana fitsaikemo izany hoe mandala ny fantsipivavahana nataon'ireo ray ny fiangonana fahiny mpanitsy fivavahana izany kanefa ho isika ihany koa tao anatin'izay na dia fiangonana protestanta ary ny fitsaikemo dia fiangonana protestanta réformé ny antsona azy zay ny mampiavaka azy amin'ireo fiangonana protestanta rahavavy hafa ihany koa satria izany atao hoe fiangonana protestanta réformé zany dia nandala ny fantsipivavahana nataony Jean Calvin io dia teratany Suisse ary dia anisan'ny tena nanisy fantsipivavahana dia nisy zavatra maro resantsika tao anatin'izany izany hoe mahafiangonana protestanta réformé zany hoe fiangonana mivoatra foana fiangonana manana andraikitra mandrakariva fiangonana mampandroso mijery ny fireneny sy ny sisa dia tao aorianan'izay dia notenenina ny hoe fiangonana kristianina zay le fiangonana kristianina fiangonana kristianina isika samy misy manko ny fiangonana fa tsy kristianina ary misy ny fiangonana hafa mihitsy ny fironany fa isika fitsaikemo dia fiangonana kristianina dia ny roa farany fampiresana tamin'izay ny avako dia ny hoe fiangonana manana didy zany hoe isika dia fiangonana manana didy fiangonana miasa manao zany ho adidy ao anatin'izany rehetrarehetra zany manambara sy mitoro ny filazantsara ary ny farany dia ny hoe fiangonana miasa ny fitsaikemo dia ndresana atao hoe asa le asa fanompoana itony fanompoam-pivavahana itony asa fanompoana ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ireny katekemena ny sekolelady sy ny hafa rehetrarehetreny ny fanorana sakramenta ny famangina tokantrano ataon'ny fiangonana ny tafika masina sy ny hafireny dia hafa ihany koa famiteny ity aho amarana azy ny tapany faharoatiny avako toyn'izay rehetra efa noresana izay misy zavatra vitsivitsy rehetra fampizarako aminareo mba tsara ho fantatra ny amin'ny atao hoe fiangonana fitsaikemo zany voalohany indrindra aloha dia amafisiko foana ny famononana azy fanafoezanteny ny fitsaikemo ary ino tsara le fiteniko azy FJKM zay zany ny fomba famononana azy karazana somary ohatrany anglisiko zany satria isika raha teo zao dia raha aman-dreny ny foirantsika ny amin'ny maha-anglisy atsika dia fomba famononana anglisy kokoa zany le izy satria mankalaza ny faharoanjato taona nidiran'ny missionnaire britannique raha teo isika tany Madagasikara amin'ny taona ity ao ka ny fanalavana azy dia mazava tsara fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na dia misy ary vosoratra mazava ao tsara ny hoe Jesosy na Jesosy sy ny hafa rehetrarehetra dia inona fa endriky ny mba fiangonantsika ny famononana azy hoe ary nandeha Jesoa dia izay zany ny fomba famononana azy arak'izany fiangonana zany tsy dia tena idikevitra zany misy milaza an'izao hoe izao ny antony tiany tena fomba famononana azy dia ambarao fa ho an'ny fitsaikemo riavako dia mazava tsara Jesoa ny fomba famononana azy dia tandreninay anefany no marararoatra be fa ny resaka baiboly ny resahany eto fa raha ohatra ka misy hira anankiray ohatra zay efa niraintsika teo ohatra hoe ny hira larina 320 sy 700 mety misy Jesoa anatin'izay dia tadidio tsara fa ao anatin'izany dia jereo tsara fa rehefa tonkira kosa izy zany dia rehefa Jesosy ny voasoratra ao dia Jesosy
fa tsy hoe Jesoa foana satria ny tonkira tsy baiboly zay zany tokony fantatra tsara ny tonkira tsy tenin'Andriamanitra dia jerenao anatin'izay le izy jerentsika arak'izay ka ny fanalavana ny efitsika mariavako dia fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Inona moa zany atao hoe fiangonan'i Jesoa Kristy zany? Dikany hoe fiangonan'i Jesoa Kristy Jesoa Kristy ny tompony. Zay aloha raha misy miteny zao hoe aniano ny fiarakodio dia izy ny tompony zay. Jesoa Kristy ny tompon'ny fiangonana. Jesoa Kristy ny lohan'ny fiangonana. Ny sitrapon'ny Kristy no tanterahanao anatiny ao. Ny sitrapon'ny Kristy dia tsotra, tsy misy overina iray azy sika zao. Zay ny azo lazaina hoe voavonjy avokoa tsika rehefa tsisy overina iray azy. Zay ny tena sitrapon'ny Kristy. Ninona dalàna ataonao, ninona fahotana vitanao, ninona zavatra ataonao, na inona zavatra tsy fononao. Ny sitrapon'ny Kristy amintsika dia tsotra, mba tsisy over sika na dia iray azy. Izay sitrapon'ny Kristy izay mba tsy averin'ny olona rehetra fa amonjenan'ny olona rehetra. Izay no iananao anatin'ny fiangonana FCKM arak'izay. Jesoa Kristy no mibaiko ao. Io no anazavako kely zavatra anankiray amintsika. Indraindray misy kristianina FCKM mety tsy dia mifanaraka loatra amin'ny sitrapon'ny olona ny zavatra ataony, na mety tsy mifanaraka loatra amin'ny sitrapon'ny olona ny zavatra iainany sy ny sisa, dia misy olona tonga dia mitorabato ny FCKM avitrany. Diso zany ekena sy azo ampanetretena ny tenenana fa mety tahaka ny olona rehetra ny kristianina FCKM mety manana ny fahadisoa sy sisa sy sisa izy, fa tsy zany kosa no entinao hitoraham-bato ny fiangonana satria samy hafa ny atao hoe FCKM fiangonana, samy hafa ny kristianina rehetra mandeha ao anatiny ao ry havako. Ka izany zavatra zany indraindray no tena manahirana ary misy aza mialatsiny aminareo afa miteny izany, misy aza tena kristianina FCKM dia miala tsy ho FCKM mantsony satria mahita ny ataon'ny anankiray ao anatin'ny FCKM dia miala amin'izany. Tadidio fa samy hafa zany. Raha sorena amin'ny hevitry ny olona FCKM anankiray ianao ka miala tsy ao anatin'ny FCKM dia tadidio fa niala tao anatin'ny fiangonana ianao, tafasaraka amin'Andriamanitra ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Mila haintsika tsara izany fomba fisainana rehetrarehetra izany ry havako, fajerena tsara izay rehetra iainantsika. Izaho zao dia pasteur FCKM, misy ny maha-olombelona ary raha misy zavatra sanatria tsy mety atao, tsy izay akory ny tsarana fa ny rehetra dia avoavoaka an'izay avokoa. Tokony ho fantatsika tsara zay ary tokony ho haintsika tsara zay rehefa mivavaka any fiangonana mety misy fahotan'ny olona anankiray, marina fa mety manana sarotra dia mila mitandrina zany satria fomban'ny olona ary tena misy fiainan'ny olona mihitsy zany hoe misarika avy hatrany hoe io fa zao dia voatonona malaky ny FCKM. Dia anjalako zany no mitandrina amin'izay fotoan'izay mba tsy havoatontonona ny anaran'ilay fiangonana fa na inona na inona kosa mety misy fahotako ao dia tsy izay kosa no afafika andokoana ny fiangonana ho tahaka an'izany. Matetika matsy izy io ry havana dia misy aizany ka aoka ho avahana tsara ny atao hoe kristianina maha-olona tsirairay azy sy ny tino tsirairay azy fa mety manao ny adalany avokoa reny sanatria ny vavy, fa misy koa ny fiangonana izay mijoro amin'izay. Fiangonana dia Jesoa Kristy no mibaiko azy, tsisy afa-tsy izay. Ary tokony hiezaka amin'izany ianao raha kristianina FCKM ianao dia tokony hatsapan'izany hoe amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesoa Kristy no mibaiko ny fiangonana, fa tsy misy hoe hitsy na hitsy, tsisy hoe mpitandrina na hitsy na hitsy na hitsy, fa ny sitrapon'ny Kristy no tanterahana ao anatin'ny rehetrarehetra ao. Fitiavan'ny Kristy no manery ny atao rehetra. Ninona zavatra ataonao tonga eto amin'ity fiangonana ity isika androany, manao fanatitra isika rehefa avy eo dia ny fitiavan'ny Kristy no mibaiko anao. Mihiry isika, fitiavan'ny Kristy no mibaiko anao. Eo zany zany fitaovana antsika diavako. Mahatoa ny fiangonana kristianina, ny FCKM dia manana hira, manana firana, dia tokony hira ny kristianina rehefa mifampiompivana. Fa misy sasany zara fa misokatra, misy sasany jerijery manao zao fotsiny. Tandremo indray zao izy jerijery an'izany rehefa hoe io fatratra. Zay ary ny faharoa atao ny fitiavan'ny Kristy no manery ny atao rehetrarehetra dia tahaka an'izao ohatra. Jereo tsara fa resaka hira ihany resantsika. Raha misy hira ty anatin'ny FCKM dia ataovy araka ny saoly fanamorona anazy. Tokony ho safatiny amin'izany tsika FCKM.
andeha hira anankiray fotsiny aho raha alainao mihira fanampiny fahinao roapolo dia misy ohatran'izao ao le fiverenana sambatra aho Jesosy sambatra aho Jesosy manana anao tompony hery dia misy maniafanampo fesan'iny sambatra aho Jesosy mihira zany tsika sambatra aho Jesosy dia misy oatra sambatra e tsisy zany sambatra e zany mihitsy aho diso zany tsisy vaintovainto hoe sambatra e zany ao anatin'io tokony ajaina ohatran'izany tsara zany le hiratsika fa isika dia manaiky hoe misy atao amin'ny feofifoazana misy atao amin'ny feo FFPM no filazantsika azy misy amin'ny feo hafa dia aja ohatr'izay fa raha vao ianao indray no manova an'io amin'ny hafa mialatsiny aminareo ary hafa misy amina feo fifoazana areo dia misy hira misy miteny hoe ahoana moa izy Jesosy mitangina be moto misy an'izay mihitsy zay ataon'ny olona sanatry mivava rehefa miandro faharofahaorina sy miandro fahateza karazana reny dia lasa manao zany dia avokoa levitsika dia ary io mba isaorana mba ampitandremana antsika tanora satria alahady hitondrana mbavaka sampana tanora kristianina matetika nitsapana tanora kristianina rehefa faly fa nahavita tafika masana na ohatran'izany any amin'ny tomobile any analana ny lalana lasa hira fanalana lalana le hira fa tsy hira fidiranan'Andriamanitra dia lasa parodiena ovaovaina sy ny sisa tandremo fa tsy mety zany fa rehefa hira fidirana dia ataovy amin'ny mpifaliana sy amin'ny fitiavana ary satria ny fitiavan'ny Kristy manery antsika dia eo anatin'ny farany io ryavana misy teboka ao anatin'io dia zao raha fiangonan'i Jesosy Kristy ny fiangonan'ny FJKM dia tokony hiaina ao anatin'izany atao hoe famonjeny Kristy zany izy anao ny fahamarinana mandrakariva ary ny lalana andianany dia ny lalana famonjeny Kristy io zany dia tena ifampitondrana mbavaka jerevy ny manodidina anao jerevy ny vadinao aza lozana miady aminy na lozana mifanometsiny amin'ny sisisy fa ivavao izy ary aza sasatra ny teny aminy fa tokony hiaina ny fiainan'ny Kristy izy tokony hanana ny fahamarinan'ny Kristy izy sa ino tompo fahamarinana zay no hevitra mpandiantsika amin'ity volana Jolay ity ary tokony andeha amin'ny lalan'ny fahamarinantsika le lalan'ny fahamarinana no mila jerena tsara ny avako satria izao ny antony mety samy manana ny marina izaho mety manana ny marina ianareo mety manana ny marina ny eo akaikinao mety manana ny marina fa ny zavatra lehibe indrindra dia ity inona ny marina araka ny Jesosy Kristy tompo zay ihany no atao inona ny marina araka ny Jesosy Kristy tompo inona ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mandeha ho azy ny fiainana tsika zany tokony mahay an'izany ary tokony hiainantsika zany rehetrarehetra zany aza sasatry ny manao ny marina ianao indraindray ny marina tsy zakan'ny olona fa aza sasatry ny mijoro volombelona ho amin'ny fahamarinana amin'ny zavatra iray ary rehefa misy zavatra hita koa fa tsy marina ny zavatra hiainan'ny kristianina tsika fa tokony ianao an'izany mihitsy rehefa tsy marina ny zavatra ataonao dia manana fanetretena fa mibeba fa tsy marina ny nataonao zay fa eo anatrehan'Andriamanitra rehefa mibebaka isika dia vonjen'Andriamanitra satria hoy ny tompo hoe tsy tonga avy antsony marina aho fa ny mpanota mibebaka dikany azo amarinina indray isika amin'ny zavatra rehetra zao ry avako dia miteny manokana amintsika aty am-piangonana ny tena malahirana indrindra ny ambopo ary aty am-piangonana ny sarotra indrindra ny mieritreritra hoe miaina ny tenin'Andriamanitra isan'andro isika sy ny sisa rehetrarehetra misarotra ny anaiky hoe diso aho fa dia zizony foana ny marina fa saingy an'io kosa manomboka amin'ity an'io ity rehefa tsapanao fa miara-miasa aminao ny fanahy masina dia maneke fa rehefa misy fahadisoana dia maneke fa izay ny fomba hanamarinan'Andriamanitra anao indray ary tsy mamasoka anao ny tompo tsy manafay anao ny tompo tsy mampitarabika anao ny tompo raha mahay anao ka manaiky an'izany mba azahoana miaina ny fitiavan'i Kristy fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia manaraka fiangonana nipotra avao Madagasikara le izy io zany zao tsota fantatsika tsara fiangonana nipotra ao Madagasikara ny fiangonana FJKM ny zavatra hitatsika eto ry havana dia izao tsisy hoe fiangonan'i Jesosy Kristy amin'ny malagasy io
fa fiangonan'i Jesosy Kristy eo Madagasikara. Midika an'izany izany mahatonga antsika hoe ao anivon'ny fiangonana efantsika manano Madagasikara dia misy fiangonana amin'ny teny frantsay ny paroisse internationale satria ho an'ny fiangonana eo Madagasikara, le fiangonana eo Madagasikara hoe tsy fiangonana malagasy raha tsy izay. Izany mahatonga antsika hoe isika ty amin'ny firenena amin'ny teny frantsay ny teny anglisy dia miezaka isika manao an'izany raha izay no azahoana mitondro ny filazantsara arak'izany fa tsy hoe lazain'ny olona koa hoe bezesitra isika raha ohatran'izany. Kanefa koa tokony ho fantatsika tsara fa malagasy isika mba misy tanjona ihany koa anatin'ny fiangonana dia ny anaparitaka azy dia miezaka mitazona ny maha-malagasy atsika isika izay nipoiran'ny malagasy moa dia Madagasikara araka izany. Ka na iza zany na inona fiarehana sy ny firehan'ny olona anankiray na ny fiaviany sy ny inona moa ty le nationalité na ny maha-olom-pirenena azy dia tadidio tsara fa afaka miditra any anatin'ny efitsika mary afaka manompo any anatin'ny efitsika izy. Miainga avao Madagasikara ny asany isaorantsika n'Andriamanitra fa any amin'ny 4,000 kilometra manalo kilometra isika tonga aty isika mbola afaka miasa ao anatin'izany fiangonana efitsika izany. Zava-dehibe zany resaorantsika zany zamino fa anisan'ireo lehiba teratany vitsivitsy hafa firenena isika afaka manatanteraka izany fahasoavan'Andriamanitra zany ary isaorantsika hoentsika mibavaka izay fiangonana rehetra manao an'izany ho amintsika malagasy aty amin'ity mifatra misy atsika tombo entina mibavaka ireny tsy ny fandramatra amina hifaninana amin'izy ireny tena ataon'ny FJKM tsy zany fa ny FJKM mijoro amin'ny maha FJKM aminy manaja ny hafa ary mitoro ny filazantsara amin'ny maha FJKM azy dia izay. Ary inoko fa mba ho fantatra ireny olona hafa ireny koa izany rehetrarehetra izany. Ny farany ao anatin'io afaka dia izao movy mba fantatrao fa tsy mba nitondra anaran'olona ny fiangonana FJKM. Tsy tiako lazaina amin'izay zany mety misy fiangonana hafa tsy dia hoe afanaoko ny fiangonana izany fa misy fiangonana hafa tena mitondra ny anaran'olona fa ny antsika dia tsy mitondra anaran'olona fa hoe fiangonana ny rehetra ny dikan'izany. Fiangonana ny rehetra izay ny dikan'izany. Fiangonana ho an'ny rehetra ny dikan'izany. Ny fiangonana FJKM mariavo aloha dia ao fantatsika fa fiangonana telo samy nanana ny fombany sy ny fisainany tamin'ny alalan'ny fampianaran'ireo missionnaire britanika sy anglisy ary frantsay no mitambatra dia lasa ny FJKM eo 50 taona lasa ny tambaran'ireny fiangonana ireny dia lasa ny FJKM izay kalazaintsika ny 50 taona. Zany tokony ho fantatsika, zany tokony tandrovana foana zany. Ny dikan'izany dia zao ny kristianina FJKM dia tokony halala fa mety tsy mitovy ny saina, mety tsy mitovy ny fahatantarana ny fiangonana kanefa tsy manakana ny fiarahamiaina zany, tsy manakana ny fiarahana manompo an'Andriamanitra zany tokony ho haitsika. Ao an-trano arany riabako dia tsy manakana an'izany hoe dia gidraka lava misaka zany. Ao an-trano ao tsy mitovy ny fomba ny fianarana ny tivozin'ny mpianakavy. Ao an-trano ao mety tsy mitovy ny fisainana. Ao an-trano ao mpivady io anao mpivady io dia tadidiny tsara fa mety tsy mitovy mihitsy ny fisainanao ary mety tsy hitovy mihitsy satria nahoana samy hafa ny toerana nisy any amin'ny fianakavianao ny tsirairay avy. Kanefa zany tsy manakana ny tsy hiara iasa, tsy manakana ny tsy hiainana sy anomponan'Andriamanitra zany. Ka ny dikany hoe fiangonana tsy mba mitondra anaran'olona ny FJKM dia ny dikan'izany dia izao fiangonana ho an'ny rehetra afaka miara-miasa amin'ny rehetra ary izao zany averina mandeha zany nanao zao fampianarana zao tsy miteny hoe ary izay hoe fa napetraka foana hoe aoka tsy hiteny olona tsika fa raha vao miteny kristianina tsika le olona mivavaka anatin'ilay fiangonana dia izao fa ny zavatra niteneniko eto tamin'izay tamin'ny ray volana lasa sy amin'ity fampianaradian'io izay fifaranako an'io dia izao miresaka fiangonantsika zany hoe fiangonana foana ny resahana fa raha vao miresaka olona dia afy izay ary mba hananarako antsika rehetrarehetra rehefa miady hevitra dia hafa kokoa ny atao hoe mba miady hevitra amin'izay ianao aza mainka ny anaratsy ny olona aloha fa ny anao resahana dia ajaona anazy dia mijanona eo rehefa ohatra ka mety tady ho sarotra ilay zavatra fa tsy hoe anaratsy azy koa fa fandrika alefa ny satana zany. Ny manaratsy ny fiangonana hafa dia fandrika alefa ny satana. Mety misy manao an'izany FJKM
ietombavaka izy mba hiverona tsy moam'izany tsony za zany tokony ho haitsika tsara zany ary tokony mahay miara-monina amin'ny olona rehetrarehetra tsika fitsika aty apita ranomasina aty na ny any akafa mahaiza miara-monina amin'ny hafa fa izany no zava-dehibe indrindra azamoana mahatonga atsika ho fantatra fa mpianatra manana ny fomba ny efitsikemina io ry amana ny tena raharabe raha ho tany saina ny fomba ny efitsikemina dia aleo fitiniko amin'ity zavatra ity ny efitsikemina rehefa zavatra tsy manao itohina ny filavan-tsara ka zavatra manome voninahitra an'Andriamanitra dia azo ny efitsikemina tanterahana zay averiko ny amatea zavatra tsy manao itohina ny filazan-tsara manome voninahitra an'Andriamanitra ary tsy mahamenatra na mitondra henatra ny fijoroana vavolombelona ao amin'izany dia azo ny efitsikemina ho tanterahana izany rehetra izany akaboatra anankiray a tandremy tsara ho avy ny fialan-tsasatra zao androany dia andro hitondrana mivavaka ny tanora raha miala sasatra ianao ka mandeha ny amoron-dranomasina tena nome ohatra nareo tsotra mihitsy a raha miala sasatra ianao ka mandeha ny amoron-dranomasina dia ilalao ranomasina ka ilomany dia tsy maintsy mitondra maillot de bain ianao zay zay ny fitafiana tsinona hoentin'iny amoron-drano zay tsy misy olana hatreo fa raha mitonga eny kosa ianao ka hieritreritra fa hoe tonga etya ka hiboridana zay le hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra io zany tokony ho haitsika tsara zany le fiainana tejiray rehefa fomba tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy fanao ny efitsikemina rehefa fomba mifandraika sy manome voninahitra an'Andriamanitra ataontsika izany ka ny afantarana azy dia izao satria no mety mampiady hevitra ary io indraindray no mampiady indrindra hoantsika tanora lasa mifampitsahatsika izy tsy manaraka ny voninahitra Andriamanitra tsy manaraka an'izao sisy ny tena mety indrindra dia izao ny kristianina efitsikemina tsy rairay aloha tokony andiny tena isak'izay misy zavatra ataony na hiteny izy na ny fitafiny na ny fihetsy na ny fisainany sy ny fomba fampiponen'Andriamanitra dia tokony hanatsapy izy manao hoe fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra be zany ataoko izany fa raha vitatsika zany mendrika ny voninahitran'Andriamanitra be zany ataoko izany fa raha vitatsika zany dia azo lazaina fa tena tanteraka le teny fanevantsika hoe ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika araka izany ka fa io mantsy avana raha vao ohatra ka ny maha-olombelona atsika foana aloha no ataontsika ka tsy mitany faty vava-bahoaka ka raharahiko inona zay vava-bahoaka sy ny sisa sy rehetrarehetra le vava-bahoaka ny zava-dehibe aminao amin'izay fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra na ny voninahitran'Andriamanitra dia tokony hitandrina tsara isika ao anatin'izany fa reto misy fomba vitsivitsy mety sy ireo ihany so dia tendray nareo hoe rehefa tsy voatonony eo dia ozy izy pastera azo atao zany fa reto tena misy fomba tsy azo atao ny efitsikemina mihitsy ohatra ny famadiana ny efitsikemina dia milaza manao hoe rehefa tsy manandrara amin'ny fatimaina ny efitsikemina dikan'izany dia izao anjaran'ny efitsikemina no mitony ny tenin'Andriamanitra ampy azy zay mety misy aza kristianina efitsikemina mbola mamadika aza mandeha any amin'ny any ka hieritreritra hoe mamadika iny pastera aongana rapitso dia rapitso tsy zay dia diaviny voninahitran'Andriamanitra fa ny hitadiaviny voninahitran'Andriamanitra dia ny ahazava aminy fa zava-dehibe ny mahafiangonana sy ny hafa rehetrarehetra ao anatin'izany io zany le zavatra zay raha ohatra izy ka mamadika anjaran'izay ary zay ny maha-efitsikemina atsika anjaran'izay tsisy olana mihitsy nandeha faritra ray ary avako raha be tamin'izay fotoan'izay amin'ny volana fotoana ny famadiana ohatr'izao any Madagasikara laza aminareo fa tena niteraka hady tao am-piangonana mihitsy satria nikarakara voka-dehibe le fiangonana ny sabotsy lahady nefa tena andro mpamadiana ihany koa tao amin'le faritra ny sabotsy lahady fa dia tena zara fa nisy olona tany am-piangonana nandeha namady adolo le rehetra ahoana pastera natao amin'ity inona moa no ataoko eto fa dia zay zany aloha mila fampianarana ane zany ary ilaina fampianarana zany ry havako ilaina fitondrana mbavaka zany dia ilaina mba hoe ho amin'izany hoe inona ny maikano ny mahan'Andriamanitra be sa ny maha-olombelona ahoana ny fomba aizako
tenen'izany mamandana izany zao mantsy raha miresaka n'izany tany eo sao dia izany nefitsika kosa nefa dia manana mihitsy ny itovijia aza amin'ny fitokanam-pasana raha nahavita fasana vaovao ianao dia azo antsoina mihitsy pasteur dia io moa mazava ho azy fa raha nahavita fasana vaovao zany dia tsy maintsy mamindry zany le fomba malagasy sy karazana sisa sy ny sisa tsy iny zany zava-dehibe fa le isaoran'Andriamanitra hoe nahavita fasana arak'izany vaoko fantatsika fa na Jesosy arany levina tany am-pasana iny fa sao dia eritreretritsika fa ilaina ny fasana ka iny maimbo eto ihany koa raha ka tsy misy fasana velavela fotsiny eny hoe ilaina ny fasana ao anatin'izany rehetrarehetra zany ka ndikan'izany dia zao lay fitokanam-pasana dia isaorana an'Andriamanitra hoe nahavita an'io dia namen'Andriamanitra an'io zay dia vita dia rehefa antsoinao pasteur raha misy manao fasana aloha aty atsoa pasteur fa rehefa vita le fasana dia tokanantsika atao ny fanompom-pivavahana fa rehefa vita izay dia lasa eny raha misy sakafo eny tsy sakafo fa tsy hoe iny pasteur dia mbola ahoana ny fitenyle any Madagasikara azy iny pasteur dia mbola andihy amin'ny bapapa sy ny karazana rehetrarehetra eo le mozika zany le mozika mandeha iny zany zany tokony ho haintsika tsara zany fa asa moto pasteur rehefa vita izay tokony ilana azy ho amin'ny voninahitry ny fiangonana reny ny resaka maty manao veloma maty tianao ny havanao eo rehefa ao anatin'ny alahelo anao tianao fa saingy tsarovy tsy mahare intsony eo fa saingy tsarovy maty io izany dia aoko fantatsika tsara fa tsy velome mampamangy any amin'ny alinany mamaly tampoka eo hoe tsy adiniko zany sahiranytsika za tena milaza aminareo fa ny tiako tenenina ao anatin'ny izy dia ity mavazivazy azy raha teneniko zany tsy ino ny zava-dehibe fa raha sanatria ka misy fahorinana atsika olombelona tsika FJKM dia le tompo mpahorina reo ny tena mila pahirezina reo ny tena mila pahirezina reo fa tsy le faty dia tsy misy tikany dia zany zahay fotsiny le hoe hoentina ny am-piangonana izy ka hoana moa mba tsanjanona manjary lasa miteraka rezabe ndray le hoe ajanony atsy izy fa tsy hoentina any am-piangonana sy ny sisa sy ny sisa hoeto any am-piangonana izy sy ny ata rehetrarehetra fa rehefa tonga any am-piangonana izy aoka tsy ny any eo zany mba tonga ny hoe rehefa any am-piangonana ka mitonga ohatra hoe misy saina pirenena ny lambabata dia soloina iny rehefa miditra ao fiangonana FJKM saromana fotsifotsy na volomparasy ohatran'izany zany le zavatra iainanao anatin'le izy ihany koa dia le lamesa fahatserovana za tsy miteny mihitsy hoe diso akory ny fiangonana manao an'izany azy zany fa ho an'ny FJKM tsy manao an'izany ny FJKM fa ho an'ny FJKM dia azo atao zany tahaka nendrika izao raha sanatria ka nisy olona anankiray maty tao aminao dia misy manao lamesa fahatserovana hoe heritaona teoriana dia manao lamesa izy zay dia mifilazany azy dia hoe lamesa fahatserovana fialan-tsasatra ny fanahiny za tsy miteny hoe marina zany na diso manana ny doktrinany manana ny fampianaram-pinono ny fiangonana manao an'izany azao zany fa zava-dehibe zany ary zay ny fiainana fa ho atsika FJKM kosa azo atao tsara ny hoe efa heritaona ny nahafatin'ny vadin'ilay ramatoa ohatra sanatria ny vavy dia azo atao tsara fa mangataka la fanompom-pivavahana izy tena mbola tsy tatiko pasteur fa ahoana ny atao azo tsara atao hoe andao ary isika anomana fanompom-pivavahana ampaherezana anareo azo atao zany ka tsy lamesa fahatserovana ny fiantsonan'izany na inona na inona fa fampaherezana sy fitondrana-bavaka ny mahazo-pahoriana no tena zavatra atao an'izany misy an'le matetika moa le misy an'le any reny tena fomba ny FJKM zany tsisy olana zany hoe maty any am-pitan-dranomasina le olona dia alevina any dia any Madagasikara mba misy fanompom-pivavahana ihany koa ionona rehetrarehetra ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany zany ilay fanaontsika zany minomino foana zany minomino foana zany dia mitoky amin'ny zavatra tsy fantatra ina moa dikany hoe ny finoanao dia zao miantehitra amin'ny zavatra anankiray ianao rehefa mino raha mino an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina isika dia mitehitra amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina ny fiainanao ka le minomino foana misy nateraky ny fomba fiainanao anatin'ny fiarahamonina
raha manondro tendrombohitra dia tsy azo tondrona ilay tendrombohitra. Malagasy manao an'izany. Tena nisy antony mahatonga malagasy manao an'izany. Tsy mametsy ny malagasy avy izay no sainany zay. Fa ho any F-Tsikemba tsy tokony hanao an'izany. Aisaka misy ilay tanànananana ao sady ataony an'izao ilay tanàna tsy manondro. Hitanao ilay tendrombohitra io? Ao ambadika an'io ao. Tsy fantatra ho ahoana koa ary izy zany. Ka ny tiako tenenina ilay miniminy foana ohatra zany tsy mety. Misy ny sasany mpianatra tsy mianatra izy, tsy nanao n'izy falaozany karenjy fotsiny nandritra ny fotoam-pianarana. Tonga amin'izay ny examen, azo ny convocation, atao ambany ondana foana moa. Efa nataoko tao ambany ondana foana ilay izy manapa-tonga ny examen fa tsy afaka mihitsy. Finonom-poana zany. Finonom-poana tsy miaina amin'izany tsika fa alaminy fotsiny zavatra ataonao fa rehefa napetraka ao am-pelantanan'Andriamanitra hoe izao na itsy no ataoko dia amp'izay. Tsy manandro ny F-Tsikemba ary tsy misikidy. Tsy manandro ary tsy misikidy ny F-Tsikemba. Tadidio ry havako tahaka an'ireo tsy dia mafiteny loatra ny maha-kristiana zany hoe ratsy ny andro androany. Ahoana ianao no sahy ilaza fa ny zavatra nataon'Andriamanitra dia ratsy. Fa matoa avy orana io tsy ratsy ny andro fa avy orana. Zay matoa miposaka i masoandro io. Ahoana no miposaka masoandro no lazaina hoe mafy be. Nefa nisy canicule menimenina daholo iray. Zay zany tokony ho haintsika tsara, tsisy andro ratsy zany ao an-tratrehan'Andriamanitra. Fa ny andro rehetra dia tsara na avy ny orana na mangatsika mamanala na masoandro migaingaina sy sisy. Fa dia napetraka fotsiny avy le orana, sahirana be zay. Mafana be loatra ny andro sahirana zay amin'izao dia mahany fa ny andro dia tsara daholo eo anatrehan'Andriamanitra ka tadidio tsara fa io zany zavatra misy ny sasany anorina trano kristiana F-Tsikemba atsony eo pastera dia vita mivavaka pastera asa amin'izay ihany anao ampidery ihany nanao. Manorina trano zany tompoko dia efa lalàna lojika eto ambony tany hoe ataovy mitodika mekandrefam-baravarana io fa tsy takinao rivotra fanetsinanana. Zany ny dikan'io. Ary maivamaivana kokoa ny masoandro rehefa miletika iny mba manome hafanana sy mamono mikroba rehetrarehetra ny tontolo andro ao an-trano. Zay ny dikany hoe mekandrefam-baravarana. Fa zany arany tsy voajantsony koa zao e. Tokony ho haintsika tsara. Ka izany tsy izany le atao hoe miniminy foana sy ny sisa fa ny zavatra tiako tenenina amin'ilay resaka manandro sy misikidy reny dia tsy za tsy hoe manaratsy ninina fa samy manana ny vonoiny elo fa tsy mbola nisy mpanandro na misikidy mihitsy rehefa hoe mamonompy dia ho zay za tsy maka ninina fa rambony fotsiny mihinana na nkitrona fa tsy maintsy ny tsara indrindra ao anatiny eo no dia zany tokony mba hijoroantsika zany mba tena amboaritsika zany mba tena hijoroantsika vavolombelona zany fa indraindray zany manahirana ary mampiady fianakaviana mihitsy tsy mety amasan-drazana ianao rehefa tsy manaiky ny zavatra ataonay dia apetrao sy azavao aminy fa tsy ny fidirana pasan-drazana no zava-dehibe dia izay ry havako za moa ry havako nanontaniany olona indraindray dia apetrako tsara mihitsy ary tena vakiko tsotra foana zao. Zay ny pastera tena tsy ampidiriny ilay ratapo aminay fasan-drazana mihitsy io raha vao tsy mba manaiky ny maro tsy maintsy manandro tsy maintsy manao zao dia zao nataoko azy ka maninona ho azy tenenina hoe aza maheno mafanatsoky fa izy ihany no maimboanao rehefa tsy alevina eo anao fa resaka fotsiny zany fa tsy manambany anefakolo zany fa isika tsy manaratsy ny olona fa hijoro foana no mahary atsika tsika tsy manandro na misikidy zany ary mitoky amin'ny kisendrasendra ny atao samy hafa ny atao hoe milalao dia samy hafa ny atao hoe mitoky amin'ny kisendrasendra. Raha ohatra ka isan'andro ianao manao loto foana na isan'andro ianao manao azakaza-tsoavaly dia tadidio fefa mitoky amin'ny kisendrasendra kosa ianao zay. Misy olona ne tena manao an'izany isan'andro izy dia manao rami fotsiny no ataon'rarana hitadiava-bola dia mitoky amin'ny kisendrasendra iny manao an'ilay zavatra hafa reny zay atao amin'ny alina an'ireny dia mitoky amin'ny kisendrasendra zany aza ny kisendrasendra ohatra zany. Misy sasany mila vola mafy mihitsy andehanao an'izao fa raha vo azoko dia izao misy amin'ny sasany Andriamanitra raha azoko dia meko anao
meko fiangonana rehefa azo tokoa le izy mety sarotra indray ny amin'ny fiangonana oka aloha fiangonana fa lany a fa manaraka indray ka eno mila hay tsara zany hoe zany le hoe mitoky amin'ny sendrasendra Andriamanitra dia efa nanome toky antsika eo amin'ny fiainana fa rehefa misy zavatra ataonao dia apetra ho aminy zany tsemboka ianao mila mianatra anao sy ny sisa ianao fa tsisy kisendrasendra fotsiny ao dia misy diplôma milatsaka ho anao tsisy kisendrasendra fotsiny ao dia misy asa mety ho anao dia hoe milamina ny fiainanao tsy zany fa ho antsika dia tsotra mianatra ny zanako Andriamanitra aoka mba tsy kisendrasendra fa ampianaro izy dia ampio izy miasa dia aoka mba tsy kisendrasendra fa tena miasa mba hatsapanao fa tena fifaliana fa amin'Andriamanitra mihitsy ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Manana fomba fiasa ny fiangonantsika, manana fomba fiasa ny fiangonantsika. Eto ny zavatra petrako meloa dia izao mety isy teny zany vao miteny zany amin'ireo zavatra madinidinika ireo dia ahoana ny anina anay manao an'izao, ahoana ny pastera anay manao an'izao, ahoana ny anina anay manao an'izao, ahoana ny anina tsy FJKM nefa manao an'izao. Na isika FJKM raha mety hiteny an'izany ary na tsy FJKM raha moa dia mety hiteny an'izany ary zay FJKM efa tsy manao FJKM tsony mety hiteny an'izany hoe zany langa fotsiny zany sisisisisisa. Ny zavatra teneniko eto dia izao fomba fiasa amina fiangonana dia reto mahay miaina mba meteza ny fampiaino isika zay aloha ny voalohany. Mahay mamoaka hevitra ny dikany mamoaka hevitra rehefa hainao mamoaka hevitra tsy mitarika ady hevitra aloha lava loatra sisisisisisa. Fahatelo mamola vola sy mandravona meteza mba hay amola vola sy mandravona hevitra ianao amin'ny fomba fiasanao any anaty sampanany any anaty pevitra raha any anatin'ny akatoka sy ny karazany rehetra mahazo miteny daholo fa mba hay mahay manapa-kevitra mahay manapa-teraka hoe vita ara-dalàna tsara mahay mampandray anjara ny rehetra tsika FJKM dia tokony handray anjara daholo ny rehetra misy sehatra azabonin'ny tsirairay mandray anjara foana ty anatin'ny FJKM ary tokony ho haitsika zany ny namanantsika hoe mandiana ny amin'ny sampana rehetrarehetra any mandiana manao an'izao mandiana manao an'izao fa ilainy zany ary miasa ao anatin'ny fiangonantsika meteza hiasa ao anatin'ny fiangonana miombona zany ny zava-dehibe fa ilainy zany ary azakivy mety misy ny olona miolon'olona mety misy FJKM tsy dia sarina tao izy dia ampianaro izy andao mba iombona mety misy ao amin'ny tokantranonao ny zanakao ny ray tapo aminao ny ray aman-dreninao ianaro mivadina ny vadinao mety tsy dia miombona aman'olona loatra tao izy mba iombona fa ilainy zany tao izy mba hiaraka hoe FJKM itsika andao anao an'izao FJKM itsika andao anao zany ny dikan'ireny no mahiavaka mivoaka ny tanora rehefa nanaiko amin'izay ianao mbola mihina Andriamanitra ao anatin'ny fahatamborana ianao dala manao tanora miombona ao anatin'izay satria alady etorarapavaka ny tanora voaka ny sekolelady ampidivy sekolelady ny fiangonana ny anavako dia gaga mihitsy isika raha ndray ao andreny rehefa atao batisany zany manahika azy ho ampidirina sekolelady ve nareo eto sasany eto fa rehefa tonga tokoa ny tokoa raha izay efa niditry mpiry daholo ny fiangonana rehetrarehetra raha ohatra ka tanteraka daholo zany rehetrarehetra zany ka tsy manome tsiny an'izay tsy marina fa mety misy antony aloha tsy hidirana sekolelady ny ankizy fa izao foana zany izao foana ny azahoana manatanteraka zany ampitiavana izay mpifaliana fa efa nanaovana fanekena teo anatin'Andriamanitra zany. Fiangonana manana fitaovam-piasana ny FJKM dia ireo mitanysaika eo ny baiboly ny firana ny fotodalàna fisipika torodalàna fampiara-pitsipika sy ny liturjia ny boky fampianaram-pilono fa misy sisingiany ao anatin'ireny sika aloha zany dia baiboly io dia miasa be aty anatsika io ary tena ilaina ary tena miezaka sika mba mampiasa n'izany baiboly zany amin'ny fotoana rehetra mamaky baiboly sy ny karazany na dia jijery afa tsy mofinaina fotsiny ihany azy. Ny firana dia ireo tsika manana an'ireo firana fanampy ny firana FFPM ny firana miara-misotro zany amin'ny resaka ecumenisme miaraka ao anatin'ny FFPM misy ilay firana sampana fifoazana mbola hiro zao tsika rehefa avy eo misy hira fifoazana sampana vokovoko manga sy ny hafa ihany koa
ary rehefa miresaka hira dia tsotra rehefa hira mideran'Andriamanitra ka eken'ny FJKM dia izay za manokana mety tsy ombonan'ny hafa amity fa tena teneniko aminareo satria tsika miara-manompo an'Andriamanitra eto amiko rehefa noforon'ny olona anankiray ka mideran'Andriamanitra ny hira izay mijereko fa tsy mipamorona azy fa Andriamanitra fantako fa mahafantatra izay toe-tsainy mpamorona azy ny zavatra ataony ihany fa matoa izy manonona ny anaran'i Jesosy Kristy fotsiny ao anatin'io hira io ka tsy mifanohitra amin'ny filazantsara dia tadidio tsara fa efa zava-dehibe ny asan'ny fanamasina ao anatiny amin'izay fotoan'izay ka jerentsika tsara zany fa rehefa mpafantatsika koa zany hoe mahira somary miteniteny foana mihitsy sy mitombona le izy dia efa hafa indray zay amin'ny zavatra izay ataontsika hiderana an'Andriamanitra araka izany misy mentsika avako dia misy miteny tsy kely reny le any anaty fanompom-pivavahana misy inona moa ty misy batery misy an'izao tsy kely reny ray aloha zay fa ho azavay koa ny anankiray mety mifanohitra amin'izay koa dia izaho mahita hoe raha izaho manontanianareo ary zavatra mba ifampizarako aminareo zany mety ho diso zany mety mbola azo atikevitra zany fa raha izaho mahita an'izany misy soratra masina milaza hoe mideran'Andriamanitra amin'ny ponga tapaka sy ny di sy ny lokanga zany hoe misy fitaovana tamin'izany moa zany mbola tsy misy gitara elektrika fa ny komba ny amponga tapaka sy ny lokanga zany misy tamin'izany fotoana zany dia inona indray moa zany zao nofavarana misy synthétiseur sy ny hafa reny zany aloha mampiasaintsika zany fa ho raharaha koa ny fampiovavantsika raha ohatra ka samy mitondra sifle daholo tsika menakavy satria fitaovana mozika zany dia tsy mety mihitsy zany na mijombona no hoe bobobobo eto na vovozela tsy mety eo zany mila jerena tsara le izy fa ny faharoa koa dia ity tandreny koa nefa ny faha indrindra nanao tanora tandreny tsara misy tanora mako miteny zany tsika pastera mba tokony ianao an'izao fa mba za tsisy ambianso ao am-piangonana tsia raha mampiasa amin'ireny ianao tsy ambiansa ny tediavinao fa haim-panahy zay tokony ho fantatra tsara mampiasa an'io aho mba azo haim-panahy fa tsy mampiasa an'io aho mba hisy ambiansa zay zany tokony ho jerena tsara fa raha ambiansa ny tediavinao ireo fisonana avy dia mandindiny tehatehaka ianao nefa mifony zany hoe tokony ho haintsika tsara ry avako zany ny maha-FJKM atsika dia mino sika ry avako fa ny amin'ny tinako azy dia zao ny FJKM dia fiangonana tahaka ny fiangonana rehetra mpanetreteny no itenenana fa ny FJKM tsy hoe izy reny ihany ny fiangonana tsy zay tsy ny fiangonana reny ihany fa ny FJKM kosa dia samy laza fa fiangonana izy tena fiangonana izy ny FJKM dia mitoro ny filazantsara ary tsy miteny mihitsy ny FJKM hoe tsy izy reny ihany ny mpitoro ny filazantsara fa izy koa afaka mitoro ny filazantsara ny hafa fa ny FJKM dia tena samy laza fa mpitoro ny filazantsara izy zay zany dia hoe ny teny falevantsika ao anatin'ny efataona teny mibaiko ny asantsika rehetra aza mainatra ny vavolombelony tompontsika tomboto faharoa tombo voalohany andiny fahavalo tapany voalohany tapany a koa aza mainatra ny vavolombelony tompontsika mazava ny teny zany aloha zay dikany aza mainatra mijoro vavolombelona faharoa tandremo sao dia mampitondra henatra koa nefa ny fiangonana ny fijoroana vavolombelona ataonao ary ny farany tsy midika koa zany hoe aza malala menatra aza tsy malala menatra rehefa mitoro ny filazantsara tokony ho haintsika zany amin'ny fitoriana ny filazantsara koa dia inoko sy antenaiko ny avako fa izay fampianaran'izay mbola ho avy ny fampianarana hafa izay taontsika dia mba efa-tsapahtsika na dia kely aza mba hijoroantsika vavolombelona mahaFJKM atsika eo amin'ny fiainantsika araka izany amen